salasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. Faly miarabantsika indray manaraka izao fandaharana izao anio sika dia somary hiova kely amin'ny mahazatra satria tsy ijery ny boky ny apokalipsy fa kosa ijery zavatra manokana zay mahakasika ny baiboly ihany. Tsy inona zany fa loahevitra momba ny fomba nanomezan'Andriamanitra ny baiboly ho antsika. Koa satria ao anatin'ny baiboly ny boky ny apokalipsy dia tsara ho jerentsika ahoana tokoa moa no nahatonga ny baiboly io ho eny ampelantanantsika. Toy izao ny fizarana itondrantsika ny fanazavana. Hojerentsika aloha ny antsoina hoe fanandrimandry ny soratra masina. Avy eo tsika ijery ny fomba ny ampitany zany soratra masina izany mandrapatonga ny aty amintsika. Avy eo hojerentsika ny lahatsoratra amin'ireo fiteny fototra. Hojerentsika ireo dikateny dia haka kosika ny fampiarana ao anatin'ny fanazavana rehetra eo. Ndeha tsika hiditra avy hatrany amin'ny antsoina hoe fanindrimandry ny soratra masina. Ireo andininy fototra iangana amin'izany dia andininy anankiroa. Ny petera faharoa toko voalohany andininy faha 220. Petera faharoa toko voalohany andininy faha 220. Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany ny fanahy masina azy. Ny andininy faharoa dia amin'ny sary voalohany io moa zany ny tahaka ny sary ny sambokila anankiray zay misy lay. Dia hoetin'ny rivotra, tsofin'ny rivotra ary tarihan'ny rivotra amin'izay tiny, dia tahaka an'izay ihany koa ny fanahy masina no tahaka n'ilay rivotra mitsoka izay mitondra an'ireo mpanoratra araka izay sitrapony mba hahafahany mampita izay tian'Andriamanitra holazaina. Ny andininy fototra faharoa dia ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy 220. Andinin'izay haitsika loatra. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, fandresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Avy amin'ity andininy ity no nakana an'ilay hoe fanindrimandry. Ny heviny dia hoe nivoaka avy amin'ny fofinain'Andriamanitra, avy amin'ny fitsofan'Andriamanitra. Ny soratra masina rehetra zany dia avy amin'ny fitsofan'Andriamanitra ary no zany dia tena tenin'Andriamanitra tokoa. Inona ary no amaritana ny antsoina hoe fanindrimandry? Ny fanindrimandry dia ny asa mahagaga nataon'ny fanahy masina tao amin'ny fanahin'ny nasaina na fon'ireo nanoratra ny baiboly ka nahatonga azy ireo ilaza marina izay tena tian'Andriamanitra ampitaina. Ny baiboly dia fanambarana, zany hoe zavatra ampitain'Andriamanitra amin'ny olona, mampita zavatra momba azy Andriamanitra amin'ny olombelona, na momba ny maizy azy, momba ny sitrapony, momba ny zavatra ataony. Dia ny fanindrimandry zany dia le asa mahagaga nataon'ny fanahy masina tao amin'ny sain'ireo nanoratra ny baiboly, ka nahatonga an'ireo olona nanoratra ny baiboly ireo tena namoaka nampita izay tian'Andriamanitra holazaina marina. Tahaka an'izao ny sary makasika an'izany. Ny fanahy masina, raisitsika ohatra hoe Lioka, izay nanoratra ny filazantsarany Lioka sy ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Ny fanahy masina no nitarika any Lioka tao anatin'ny fanoratana, tao anatin'ny fikarohana, ka nahatonga an'izay asa soratra nataony tena tenin'Andriamanitra tokoa. Io asa soratra nosoratan'ny Lioka, avy amin'ny soratanan'ny Lioka io no antsoina amin'ny fiteny teknika hoe autographe. Zany hoe le asa soratra voalohany zay voatsindrimandry, satria tamin'ny nanoratana an'io no niasan'ny fanahy masina tao amin'ny fo, tao amin'ny fanahy, tao amin'ny sain'ilay mpanoratra. Ahoana ny fomba niampitany io autographe io rehefa taty aoriana? Satria nosoratana na izy ireny tamin'ny hoditra biby parchemin, na izy ireny tamin'ny papier, karazana taratasy vita amin'ny nofon-jojoro, dia dikan'izany tsy maharitra. Fa ahoana kosa ary no nitranga? Io autographe na io asa soratra voalohany io dia nisy dika soratra natao niainga avy amin'io, dika soratra maromaro.
dia isakireny dika soratra ireny dia mbola nisy ihany koa tao anatin'ny taonjato sy taonarivo ny fandimby dika soratra ihany koa nalaina avy tamin'ireny dika soratra efa natao ireny. Azontsika tsana avy hatrany fa satria tanana avokoa no nanaovana ny fandikana fa tsy mbola nisy ny milina fanaovana printy tamin'izany fotoan'izany dia tsy maintsy misy ny tsy fitoviana eo amin'ilay nadika sy ireo zavatra nandikana. Maza mandeha ho azy zany raha isika no asaina hoe adika ao ny filazahany tsara ny makio ohatra adika ao anaty kahie dia azo antoka fa tsy maintsy isy zavatra latsaka ao, zavatra tsy mitovy amin'ilay original. Dia tahaka an'izany no nitranga eny fa na dia tamin'ny mpitandremana fatratra aza no niasan'ireo mpandika. Raha ny testamenta taloha zao dia ireo antsoina hoe mpanoradalàna, ny dikany hoe mpanoradalàna dia mpanao dika soratra ny lalàna, nanao dika soratra ny lalàn'i Mosesy sy ny bokin'ny mpaminany sy ny bokin'ny Salamo, ireny mpanoradalàna ireny dia tsy mahagaga raha toka lasa tena atao hoe manam-pahaizana manokana momba n'izany lalàna izany ireny mpanoradalàna ireny. Na dia teo ara ny fitandremana fatratra nataon'ireny mpanoradalàna ireny dia nisy hatrany ny tsy fitoviana teo amin'ireo originaux izay nandikana sy ireo kopia. Dia aveo mianga avy amin'ireny dika soratra ireny no nanaovana ny baiboly printy amin'ny teny fototra. Raha akatare-marika tsika ho an'ny testamenta vaovao ohatra dia misy sora-piraketana mahery ny 5,000 any ny momba ny testamenta vaovao. Misy amin'ny akamarony dia ampahan'ny testamenta vaovao mety ampahana boky na boky vitsivitsy fa vitsy ihany ny sora-piraketana tena mirakitra ny testamenta vaovao ray manontolo. Dia ireny sora-piraketana mihoatra ny 5,000 ireny tsy misy anankiroa amin'ireny tena mitovy tanteraka. Ahoana indray ary zany ny toy an'rehefa aveo rehefa niananana zany ankehitriny tsy ananantsika intsony ny soratanan'ny Lioka na ny soratanan'ny Matio na ny soratanan'ny Jaona fa ny ananantsika kosa dia dika soratra maro be izay natao tao anatin'ny taonjato maro sy taonarivo ny fandimby. Ary hitantsika ny resahana teo fa samy hafa avokoa ireny dika soratra ireny. Dia ahoana indray no atao rehefa miainga avy amin'ireo dika soratra ireo? Misy ireo manam-pahaizana manokana manao ny antsoina hoe critique textuelle. Ny critique textuelle dia mandray an'ireo dika soratra be dia be dia miezaka mampitaha mijery hoe raha ireto no dika soratra ananana tokony ho nanahoana ilay asa soratra voalohany. Dia ny testamenta taloha ohatra zany raisina avokoa ireo sora-piraketana ireo dia ampitahaina dia izay no amoahana ny baiboly hebreo vita printy. Ny printy moa tamin'ny taonjato 510 vao nanomboka nisy tamin'ny andron'ilay Gutenberg. Tahaka an'izany ihany koa ny testamenta vaovao raisina avokoa ireo sora-piraketana ananana dia ampitahaina dia jerena ny itovizany ny tsy itovizany maninona ny samihafa dia ireo manam-pahaizana ireo mamoaka avy eo ny antsoina hoe baiboly grika vita printy. Dia ao anatin'io tsika moa tsy miditra matsiporiany fa misy n'ilay lahatsoratra izay everina fa ity zany ny fampitahana, ny vokatra ny fampitahana dia tokony ho ity no tany amin'ny voalohany, fa ireo tsy fitoviana kosa na antsoina hoe variante dia atao naoty eny ambany. Zay no ahafahana mahazo zany ny baiboly miteny fototra, zany hoe ny hebreo amin'ny testamenta taloha, grika amin'ny testamenta vaovao. Misy ampahany kely amin'ny testamenta taloha, bokin'ny Daniela sy ny bokin'ny Ezra misy amin'ny teny aramiana fa ampahany kely ihany, fa ny tena ankabeazany ny lahatsoratra dia amin'ny teny hebreo ary ny testamenta vaovao kosa dia amin'ny teny grika koine avokoa. Rehefa azo ary ireo lahatsoratra printy amin'ny teny fototra dia ahoana indray ny toyany? Mianga avy amin'ireo lahatsoratra hebreo sy grika printy ireo no iasan'ireo mpandika teny
raha hoantsika eto Madagasikara zao de ny fikambanana mampely baiboly no miasa amin'ny fandikana ny teny miainga avy amin'ireo teny fototra hebreo sy grika makany amin'ny fiteny malagasy. De miainga amin'ireo avokoa ny dikateny rehetra, na ny dikateny anglisy io na ny dikateny frantsay io, na ny dikateny malagasy io, na ny dikateny amin'ny fiteny hafa, zay tsy aro voatanisa fa mihoatra ny 2,000 ny teny fiteny efa nandikana ny baiboly na manontolo io na ampahany amin'ny baiboly. Zay zany no ahafahana mahazo aneny baiboly eo atanantsika indrindra moa ny amin'ny teny fiteny malagasy zany no resahana. Misy fanamarihana nefa momba ny fandikateny. Fanamarihana roa izao. Voalohany, tsy misy fiteny roa ka mahalaza mitovy zavatra anankiray. Azavaiko rehefa aveo amin'ny alalan'ny ohatra. Ny fanamarihana faharoa dia zao. Ny fiteny rehetra dia samy manana ny mahatsara azy sy ny fetrany avokoa. Any hoe na inona zany fiteny andikana ny baiboly na ho amin'ny teny frantsay na teny malagasy na teny anglisy de ny fiteny tsirairay avy dia samy manana ny tena mahatsara azy, mampatanjaka azy fa manana ny fetrany avokoa. Andehaka ohatritsika amin'ireo fanamarihana roa ireo. Voalohany hoe tsy misy fiteny roa ka mahavita manome sary mitovy tanteraka amin'ny filazana zavatra anankiray. Andao raisitsika ny fiteny frantsay sy ny fiteny malagasy satria reo moa no mahazatra ny akamaroantsika. Ohatra, raha amin'ny teny frantsay no hoe bonjour dia adika amin'ny fiteny malagasy hoe manahoana. Fa jereo fa tsy mitovy ny sary omeny zany. Ny bonjour de karazana firaritso mba ho tsara ny tontolo andronao, fa ny manahoana kosa de manotsafa manontany hoe manahoana ianao am'izao ahitana anao izao. Ohatra, ny jaune d'œuf amin'ny teny frantsay dia adika hoe tamenaka atody amin'ny teny malagasy, fa jereo fa tsy mitovy ny sary omeny zany. Ny anankiray jaune mavo, ny anankiray mena, tamenany. Mazava ho azy moa fa ny atody akoho vazaha somary mavomavo kokoa fa ny atody akoho gasy somary menamena, zay no nahatonga an'ilay fomba fiteny. Fa tsy mitovy ny sary omeny. Ohatra hafa, raha miteny tsika amin'ny teny frantsay hoe bonne année, dia amin'ny teny malagasy hoe ny fomba filaza indray dia hoe tratry ny taona. Fa tsy mitovy ny sary omeny zany. Ny bonne année dia firaritso mba ho tsara ny taona zay diavinao. Fa ny teny malagasy hoe tratry ny taona dia fiarabana hoe tafita an'ilay taona lasa ianao na tratra nyity taona vaovao ty dia arabaina. Ohatr'izany koa amin'ny teny frantsay hoe le soleil se couche dia adika amin'ny teny malagasy hoe milentika ny masoandro. Samy hafa amin'ny sary. Ny anankiray dia hoe mandeha matory ny masoandro. Ny anankiray koa dia milaza hoe milentika manjavona tsy hita intsony ny masoandro. Ohatra amin'ny fiteny andavanandro reo, fa tahaka an'izany ihany raha toa ka manao fandikateny miainga avy amin'ny teny fototra ohatra ka ho amin'ny teny fiteny anankiray hafa. Ohatra faharoa mahakasika ny hoe ny fiteny rehetra koa dia samy manana ny mahatsara azy sy ny fetrany avokoa. Dia horaisitsika ihany ny teny frantsay sy ny teny malagasy fa jerentsika indray hoe inona ireo zavatra hita ao amin'ny teny grika koa, satria moa teny grika no niaingan'ny boky ny apokalipsia, teny grika no nampitany Jesosy Kristy azy tamin'ny Jaona. Dia jerentsika hoe inona ny zavatra hita amin'ny fiteny grika kanefa tsy hita amin'ny fiteny malagasy, fa hita kosa nefa amin'ny fiteny hafa tahaka ny hoe teny frantsay. Misy zavatra maromaro izay ho resahantsika. Ohatra amin'izany ny masculin sy ny féminin. Ny fiteny malagasy amintsika tsy misy an'izany hoe masculin sy féminin zany. Dia zay mahatonga nefa maninona ohatra amin'ny apokalipsia 7:12 sy ny sisa hoe rehefa miresaka ny amin'ny Babilôna 7:12 dia misy sarina vehivavy no ampiasaina, satria amin'ny teny grika ny hoe tanàna dia féminin, fa saingy amintsika tsisy an'izany masculin sy féminin zany amin'ny teny malagasy dia somary vaka ihany tsika hoe maninona moa ny sarina vehivavy no ampiasaina. Amin'ireo mpisolo anarana, mpisolo tena dia tsisy hoe masculin sy féminin teny malagasy. Zay mahatonga ny fiverimberenany hoe izy raha ohatra ka à troisième personne hoe il na elle zany, dia tsy fantatra tsony na izy lehilahy io sa izy vehivavy.
ndraindray rehefa any amin'ny filazantsara somary mifangaro ihany hoe ina ary ny tianytenenina eto. Ny teny malagasy tsy manana verbe être. Tsy manana ny verbe être ny teny malagasy. Nefa nisan'ny matoan-teny tena miasa be ao amin'ny testamenta vaovao io. Ohatra, ny Jaona toko voalohany andininy voalohany. Atsika tamin'ny voalohany teny. Amin'ny teny fototra sy amin'ny teny frantsay ahitana azy dia misy matoan-teny eo ampovoany ao, au commencement était la parole, verbe être zany le était imparfait io. Fa amin'ny teny malagasy kosa satria tsy manana verbe être ny teny malagasy de tonga de hoe tamin'ny voalohany ny teny, tsisy matoan-teny eo ampovoany fa tonga de miaraka fotsiny ny tamin'ny voalohany teny. Ndraindray verbe être adika hoe nous, ndraindray izy adika hoe dia arakaraky ny contexte zany andikan'ny mpandikateny azy fa amin'ny lafiny sasany izy ndraindray mametraka olana. Ohatra, ny Hébreu toko 7:15 ny ao am-baikoly protestante de hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Fa le noa dia nandikana verbe être. Mety tsara kokoa ngamba nandikana hoe Jesosy Kristy dia tsy miova. Misy fahasamihafany kely ihany izay. Tsy manana verbe être zany. Ny tena ohatra anankiray izay ahitana ny mahasarotra le fandikateny dia rehefa mampiasa ny verbe être io, ohatra amin'izao rehefa miteny Jesosy Kristy hoe izao no izy. Amin'ny teny frantsay le izy izay fandikana ny verbe être amin'ny teny grika hoe je suis. Fa kosa satria tsy misy verbe être amin'ny teny malagasy dia lasa hoe izaho no izy, fa sarotra ny mahazo an'izany satria ho atsika ny izaho dia milaza première personne, ny izy milaza troisième personne. Dia sahirana zany tsika ahoana ary zany. Fa satria tsy misy verbe être ny teny malagasy. Zay zany isan'ny fetran'izay. Ny fitenitsika ihany koa tsy misy participe. Zay tena miasa be nefa nio amin'ny fiteny fototra. Ny participe satria izy tsy verbe conjugué zany. Ny participe zany de milaza, matetika izy milaza hoe na izy manazava ny verbe conjugué na izy milaza ny zavatra nitranga manodidina an'io verbe conjugué io. De kosa satria tsy manana an'izay ny teny malagasy dia tsy tena hita zany lay fahasamihafana lay amin'ny teny fototra. Ankoatran'izay tsika koa tsy manana singulier sy pluriel. Raha miteny tsika ohatra hoe ary izy nametraka ny tanany taminy tsy fantatra mihitsy hoe tanana ray sa tanana roa. Tsy maintsy mijery teny hafa tsika vao mahita hoe singulier ty sa pluriel ty. Ny tsika ny matoan-teny amin'ny teny malagasy tsy manana karazana lasa be dehibe tsika, fa dia karazana lasa ray ihany. Rehefa lasa de lasa iny. Fa tsy tahaka an'izany amin'ny teny grika, tsy tahaka an'izany amin'ny teny frantsay. Ny teny grika manavaka karazana passé be dehibe. Raha toka zavatra nitranga indray mandeha fotsiny resahany dia hafa ny temps du verbe ampiasaina. Raha toka zavatra nitranga efa vita fa ny vokany mbola mitoy ankehitriny hafa ny temps du verbe ampiasaina. Raha toka zavatra nitranga tao anatin'ny fotoana maharitra dia aveo misy zavatra mitranga tampoka ao anatin'iny hafa ny matoan-teny temps du verbe ampiasaina. De zay somary hita satria mitovitovy an'izay ihany ny amin'ny teny frantsay fa ny amin'ny teny malagasy tsika zany dia tsy voavaka mihitsy hoe karazana lasa manahoana ity resahany eto ity. Nisan'ny mampiavaka ny teny grika ihany koa dia ny fampiasany préposition be dehibe. Asa raha vao marikareo fa ny amin'ny teny malagasy ny baiboly protestante miverina imbetsaka mihitsy ny hoe amini. Satria ny amini dia nentina nandikana karazana préposition maromaro. Zay samy hafa ny heviny amin'ny teny fototra. Fa lasa amini daholo. Lasa misy adievitra ohatra hoe le amin'ny anarany batisa ve dia ho amin'ny anaran'i Jesosy sa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Fa ny marina range lay nadika amin'ny baiboly protestante hoe amin'ny anaran'i Jesosy le amini dia mbola fandikana préposition grika telo samy hafa. Ny en, ny epi sy ny eis samy nadika ho amini daholo nefa samy hafa ny hevitra ampitain'ireo. Ohatra ihany koa ny karazana pronom relatif. Amin'ny teny malagasy saika izay no ampiasaina rehefa pronom relatif fa tsy tahaka an'izany ny amin'ny teny
fototra sy amin'ny teny frantsay koa zay misy karazana pronom relatif zay miovaova arakaraky ny anjara asan'lay teny ao anatin'ny fehezanteny. Tsy resahako misy zavatra hafa ihany koa zay tsy misy amin'ny teny frantsay, tsy misy amin'ny teny anglisy kanefa misy amin'ny teny fototra, ohatra ny antsoina hoe déclinaison. Ny déclinaison de samihafa ny fiafaran'ny teny arakaraky ny anjara asan'io teny io ao anatin'ny fehezanteny. Eny fa na dia anara-tsamrery aza. Ny anaran'i Jesosy ohatra miovaova arakaraky ny anjara asan'le anarana. Raha lazaina na sujet izy Jesosy, raha ohatra ka complément d'objet direct izy dia Yesun, raha ohatra ka complément du nom izy dia Yesu, raha toa ka complément d'objet indirect izy dia Yeso, sy ny sisa sy ny sisa. Ny teny frantsay tsisy déclinaison, fa ny teny allemand sy ny teny russe ohatra misy déclinaison. Minna fampiarana zay sy tontsika avy amin'izany. Rehefa mandalina baiboly de tsara trany ny mampiasa baiboly amin'ny fiteny maro samihafa arak'izay azo atao. Fa ny tsara indrindra lo dia ny mampiasa ny teny fototra na ny hebreo sy ny grika zany raha afaka manao an'izay. Rehefa mampiasa dikateny amin'ny fiteny samihafa mankony dia mba mifanampy ireny zay tsy voalaza ny fiteny malagasy ohatra mba hitany amin'ny fiteny frantsay tahaka ny hoe singulier sa pluriel, ty masculin sa féminin ty. Zay tsy voalaza amin'ny fiteny frantsay na anglisy mety hitany amin'ny teny allemand sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany mahatsara ny fampiasana baiboly amin'ny fiteny maro samihafa. Ahoana indray ny amin'ireo dikateny? Misy karazana fomba fandikateny telo lehibe. Ny voalohany de le antsoina hoe traduction à équivalence formelle na antsoina koa amin'ny fiteny mazatra traduction littérale, arabaky teny izy tsika. Io fomba fandikateny io dia miezaka manakaiky arak'izay azo atao ny teny fototra. Raha toa zany ka mampiasa fehezanteny lava ohatra amin'ny teny fototra de mampiasa fehezanteny lava ny traduction équivalence formelle. Raha toa ka mampiasa teny folo ny teny fototra de miezaka manao an'izay ihany koa ny traduction équivalence formelle. Zay teny dia tsy ovana ny fandikana azy eny am-pandehanana eny. Miezaka zany manakaiky ny teny fototra arak'izay azo atao amin'ny fitsipitenenana rehetrarehetra. Ohatra, raha amin'ny dikateny fa anglisy ohatra dia ny manaraka ny fomba atao hoe traduction équivalence formelle tia de ny King James Version, ny New American Standard Version, ny English Standard Version sy ny sisa. Misy maro be izy fa zay ataoko hoe fahita matetika no teneniko. Ny amin'ny teny frantsay ny baiboly Darby, ny baiboly Louis II, ny baiboly Second 21, ny baiboly Bible annoté dia samy manaraka ny traduction équivalence formelle avokoa. Amin'ny teny malagasy de ny baiboly protestante sy ny baiboly katolika no manaraka ny fomba fandikateny ity. Ny karazana fomba fandikateny faharoa de l'antsoina hoe traduction à équivalence dynamique. Ny équivalence dynamique indray de miezaka mampita zay tian'ilay teny fototra lazaina fa amin'ny fomba manakaiky kokoa ny mpamaky ankehitriny. Zany hoe tsy mandika arabaky teny izy zany fa mandray zao inona ny hevitra zany dia inona ny fomba fiteny ilazana an'izany ho an'ny mpamaky amin'izao fotoan'izao. Zay no ataon'ny équivalence dynamique. Ny amin'ny teny anglisy dia ny baiboly malaza indrindra ny équivalence dynamique dia l'antsoina hoe NIV, New International Version. Amin'ny teny frantsay ny traduction œcuménique de la Bible, Bible du Semeur, Bible en français courant, ny Bible parole de vie, reny dia samy traduction à équivalence dynamique avokoa. Ny teny malagasy dia ny baiboly dikateny iombonana eto Madagasikara na ny Diem no manaraka n'io fomba fandikateny io. Zay no mahatonga hoe maninona ny Diem mitoatra moramora vakina kokoa satria miezaka manakaiky ny mpamaky izy mampiasa fomba fiteny ankehitriny ampitana ny hevitra. Ny karazany fahatelo fomba fandikana dia natsoina hoe paraphrase. Paraphrase indray miezaka manazava ireo hevitra samihafa fonosiny teny fototra izy amin'ny fomba tsotra kokoa.
somary miendrika fanazavana kokoa zany ny paraphrase hany ka matetika lava kokoa ny dikateny paraphrase. Ny amin'ny ohatra paraphrase amin'ny teny anglisy ohatra ny Good News Bible, ny The Living Bible, ny The Message ihany koa dia mampiasa paraphrase. Amin'ny teny frantsay nisy ny hoe parole vivante izay dikateny tarihan'ny Alfred Quinn mampiasa an'io karazana paraphrase io. Amin'ny teny malagasy tsy mbola manana baiboly mampiasa ny dikateny paraphrase tsika aloha teto. Ireo baiboly samihafa ireo afaka hita saika amin'ny application amin'ny Google Store, en Play Store zany saika ahitana an'ireo maimaimpoana raha toka manam-panirinitsika anana an'ireny dikateny samihafa ireny. Ireo fomba fantikateny rehetrarehetra ireo, na izy traduction équivalence formelle, na izy équivalence dynamique, na izy paraphrase, dia samy manana ny mahatsara sy ny fetrany avokoa. Raha mandray an'ilay équivalence formelle tsika dia mahita hoe aive zao zany no lazain'ny teny fototra, satria manakaiky kokoa ny teny fototra lizy ozintsika, fa ny olana dia sarotra amintsika ny mahazo azy. Raha mandray ny équivalence dynamique indray dia mazava kokoa ny lazainy fa saingy manalavitra kokoa ilay sary omen'ny teny fototra. Dia ny paraphrase moa dia vao mainka tsotra ny mahazo azy, mahafinaritra mamaky azy, fa somary efa betsaka kokoa ny hevitry ny mpandika ao anatin'ny paraphrase. Raha aka ohatra ny boky Apocalypse tsika, iampitaha ny dikateny protestante izay équivalence formelle isika sy ny dikateny djemme izay équivalence dynamique. Ohatra, Apocalypse toko voalohany dia nandininy voalohany sy faharoa. Zao ny voalazan'ny baiboly protestante. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary naniraka ny anjeliny izy hanambarany jaona mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Tatsika amin'izany fa fehezan'ny teny lava no ampiasainy satria miezaka izy manaraka an'izay voalazan'ny teny fototra. Raha mamaky ny djemme tsika, izao indray ny voalaza ao. Fanambarana nataon'i Jesosy Kristy no aroso amin'ity boky ity. Izany fanambarana izany dia nomen'Andriamanitra azy mba hanehoan'i Jesosy Kristy amin'ireo mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. I Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny anjely izay nirainy no nampahalala izany tamin'ny Johany. Io Johany io no vavolombelona nampita ny teny avy amin'Andriamanitra sy ny afatra nijoroan'i Jesosy Kristy ho vavolombelona dia ny zavatra rehetra efa hitany. Tonga dia ny djemme dia efa nizarazara an'ilay fehezan'ny teny lava ho fehezan'ny teny fohy kokoa, tsotra kokoa, mora vakiana. Naverin'ny djemme foana hoe iza no lazaina, iza ny sujet zany, isaky ny fehezan'ny teny mba hanamora ny fahazahoana ny izay tiany ho tenenina. Dia mora kokoa ho atsika ny mahazo ny dikateny iombonana satria izay mihitsy ny tanjona ny équivalence dynamique hoe manakaiky kokoa ny mpamaky ankehitriny. Apocalypse toko voalohany andininy fahatelo indray. Zao ny famakintsika azy ao amin'ny baiboly protestante, zany hoe équivalence formelle na traduction littérale ao isika. Sambatra izay mamaky sy ny miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antomotra ny andro. Zao indray ny ao amin'ny djemme, sambatra izay mamaky sy ireo miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antomotra ny fotoanandro hahatanteraha'ireo zavatra ireo. Hita eto ohatra fa raha mamaky ny baiboly protestante tsika dia tsy mahita mihitsy pluriel ao anatin'io. Tahaka sambatra izay mamaky sy ny miaino. Fa amin'ny djemme dia tonga dia miharihary be sambatra izay mamaky sy ireo miaino satria izay mihitsy ny amin'ny teny fototra. Ary izay ny fomba fanao tamin'ny fahiny efa hitatsika hoe ao anatin'ny fiangonana kosa satria vitsy ny manana ny baiboly, kosa satria vitsy mahay mamaky teny dia ny fanao tamin'izany fotoan'izany misy olona iray mitsangana mamaky dia ny sisa kosa miaino. Fa samy sambatra avokoa na ilay mamaky na ireo miaino. Ohatra hafa
Asan'ny apôstôly toko 8:9. Zao no hitantsika ao amin'ny Baiboly protestanta. Aoka ho ao andohanareo ny ranareo. Afaka ao. Aoka ho ao andohanareo ny ranareo. Afaka ao. Fa ny diema milaza hoe inona ny dikan'izany. Zany hoe aoka ho ao andohanareo ny ranareo zany. Zao no io makitsika azy eo amin'ny diema. Anareo ny andraikitra raha toka manalavitra n'Andriamanitra ianareo fa afaka didy aminareo aho. Mazava be ile izy amin'ny dikateny iombonana ny dikan'ny hoe ho ao andohanareo ny ranareo dia anareo ny andraikitra. Ny andininy farany izay ampitahantsika n'ireo fomba fandikana roa ireo dia ny mpanjaka faharoa toko 9:30. Dikateny protestanta. Dia hoy izy, hataon'Andriamanitra amiko anie zany, eny mihoatra noho izany aza raha tsy ho tapahina anio ny lohan'ny Elisa zanaky Safata. Hataon'Andriamanitra amiko anie zany, eny mihoatra noho izany aza. Matetika fomba fiteny fiozonana izy io. Fa tokony miaraka amin'ny fihetsika raha ny tena izy. Dia zao ny dikateny iombonana. Dia hoy izy, hampiarin'Andriamanitra amiko anie ny famaizana mafy indrindra raha tahiny tsy voatapaka anio ny lohan'ny Elisa zanak'alahin'ny Safata. Ny dikan'ilay hoe ataon'Andriamanitra amiko anie zany eny mihoatra noho izany aza dia araka ny hitantsika eto hampiarin'Andriamanitra amiko anie ny famaizana mafy indrindra. Zay ny heviny. Ny dikateny zany fomba fandikana équivalence formelle tena miezaka mitazona ny voalazan'ny teny fototra dia mandika an'ireny manakaiky an'izay arak'izay azo atao amin'izay fiteny andikana amin'ny Baiboly. Ny équivalence dynamique kosa dia mijery hoe inona ny voalazan'ny teny fototra, mijery hoe ahoana no fomba filaza ankehitriny, fomba fiteny ankehitriny ka ahafahan'ny mpamaky mahazo tsara an'izany hevitra ampitain'ny teny fototra izany. Dia araka ny lazaiko teo hoe samy manana ny lafiny mahatsara azy sy ny fetrany avokoa ireo fomba fandikanteny ireo. Ahoana ary zany no tokony ataontsika? Tsara hatrany ny mampitaha Baiboly manaraka fomba fandikana samihafa. Zany hoe équivalence formelle sy équivalence dynamique rehefa mandinika soratra masina. Zany hoe tsy mionona fotsiny amin'ny na le littéral ihany, équivalence formelle ihany, fa manana ihany koa équivalence dynamique rehefa mandinika soratra masina. Inona ny anton'izany? Ny antony dia satria ny fampiasana an'ireo miaraka no ahafahana ho tsy voafehy amin'ny afetran'ny fomba fandikanteny tsirairay. Tosika hoe samy misy lafiny mahatsara azy sy ny lafiny sy ny fetrany avokoa ireo. Dikan'izany fampiasana azy miaraka dia tena manampy amin'ny fandinihana mba hahazona kokoa zay tiany n'Andriamanitra ambara ao anatin'ireny teniny ireny. Fehiny zany dia zao. Ny tsara indrindra dia ny famakiana ny Baiboly amin'ireo fiteny fototra na nomezan'Andriamanitra azy. Tsy nomen'Andriamanitra tamin'ny fiteny malagasy ny Baiboly, fa napanoratiny tamin'ny teny Hebreo sy tamin'ny teny Grika. Noho izany ny tsara indrindra dia ny famakiana ny Baiboly amin'ireo teny fototra zay nofidin'Andriamanitra, safidin'Andriamanitra ny hanao an'izany. Zay nofidin'Andriamanitra hampanoratana ny Baiboly ireo. Vitsy ihany anefa ny kristianina afaka amaky Hebreo na Grika. Dia ahoana ary zany no atao? Raha toka tsy afaka mahazo ny fiteny fototra dia tokony mampiasa dikateny samy hafa. Inona le hoe samy hafa? Sady mampiasa dikateny équivalence formelle na traduction littérale no mampiasa dikateny équivalence dynamique. Fa tsy zay ihany, fa mampiasa ihany koa dikateny amin'ny fiteny isan-karazany arak'izay fantatrao sy hainao, malagasy, frantsay, anglisy, allemand sy ny sisa. Zay no manampy antsika hahazo izay tian'Andriamanitra ho lazaina ao anatin'ny teny ka tiany ampitaina amintsika. Avery koa ny tena tsara indrindra raha manana fahafahana manao an'izay
dia ny mamaky ny baiboly amin'ireo fiteny fototra. Zay no mahatonga ny sekoly teolojika mampianatra ny teny hebreo sy ny teny grika, satria zay no tsara indrindra rehefa ohatra ka andinika ny baiboly. Satria isika hoe raha vao manao fandikateny tsy misy fiteny zany anankiroa ka mahalaza tanteraka zay tian'ilay original, le fototra tenenina, le fandikateny. Tsy maintsy misy zavatra latsaka foanao, zavatra tsy tafita arak'izay tokony misy foanao. De zay no mahatonga hoe ny tsara indrindra dia mandika amin'ny teny fototra. Fa raha tsy afaka manao an'izay dia tokony koa sika raha iritsika ny tena hahazo ny tenin'Andriamanitra arak'izay nampitan'Andriamanitra azy, dia tokony mampiasa dikateny samihafa. Inona ny dikateny, le hoe dikateny samihafa? Voalohany, dikateny zay mampiasa fomba fandikana samihafa, mampiasa équivalence formelle, mampiasa équivalence dynamique, mampiasa paraphrase mihitsy raha ohatra ka mahita an'izany. Raha amin'ny teny malagasy zany ohatra, sady mampiasa baiboly protestante ianao na baiboly katolika, no mampiasa ny dikateny ombonana, satria reo no manome an'ilay hoe équivalence formelle sy équivalence dynamique. Fa fanampan'izay dia tsy hoe rehefa mandinika baiboly dia amin'ny teny malagasy ihany. Raha mba nomen'Andriamanitra fahafahany ianao afaka mahazo tenim-pirenena hafa, dia ampiasao zay rehefa mandinika baiboly. Satria fantatsika resahana teo fa misy fetrany avokoa ny fiteny rehetrarehetra. Dia mba zay tsy tafita amin'ny teny malagasy ohatra, mba mety ho hitanao izy amin'ny teny frantsay tahaka ny hoe singulier, fétisa, pluriel, masculin sa féminin sy ny sisa sy ny sisa. Dia ny tompony tahianao, anampy anao koa ao anatin'ny ezaka izay ataonao ho fahazahoana tsara ny teniny, dia mba ho voninahitran'Andriamanitra sy hitombony fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy, ilay tompo arahinao ny fandinihanao ny teniny. Mandra-piona manaraka indray. Alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly.